fandramana ho ampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo amin'ny faran'ny herinandro tahaka an'izao, satria mahatsiaro foana izay ny famindrapo sy ny fitiavanao nasehonao taminay. Koa dera saotra aja voninahitra natolotra Tompo, ary engany mba hanapaka aty am-pony mandrakariva ny fiadanan'i Jesoa. Amen. Amin'izao faran'ny herinandro izao dia araba roa sosona riavana no tolotra ianareo. Voalohany arabaina satria afaka namakivaky ny 7 andro, vanim-potoanan'ny karema isika. Vanim-potoanan'ny fibebahana sy ny fandoloran-teny izany, ka tonga antsika indray hanavao ny fandoloran-tena antsika tsirairay avy eo anatrehan'ny Tompo. Ary ny araba faharoa dia noho ny nahafahantsika namakivaky ny herinandro masina ihany koa, izay ny farana omaly izany. Minoana koa fa niombona antsika, niara-nahatsiaro indray ny fijaliana, ny fahoriana, ny fangirifina nianatra tamin'i Jesoa mba hatanterahany ny famonjena. Dia eo anatrehan'izay indrindra no nahalasa saina sy nahapetrehitra indrindra ilay hira ao amin'ny firana FFPM 700 manao hoe: nahafoy ny aiko aho, hanavotako anao, aiza izay afonao re, mba ho ahy tomponao. Dia nisafidiako ary ny Galatiana 2:2-20 mba ho valy teny iombona antsika tsirairay avy manoloana an'izany fahafatesan'ny Tompo maty ho anao hatanteraka ny famonjena izany. Ndao ary hovakiana ny Galatiana 2:20. Amin'ny anaran'i Jesoa, voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony ny velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo, dia velomako amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Manomboka izao izany dia Jesosy Kristy no hita amin'ny fiainako, amin'ny fiteniko, amin'ny fihetsiko, amin'izay ataoko rehetra, sy voaomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana aho. Dia hirariana riavana mba ho tanteraka eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany. Rehefa faran'ny herinandro ohatran'izao dia ampitainay aminareo hatrany koa ny fandaharam-potoanantsika. Raha sitrapon'ny Tompo rahampitso Pasika dia miditra amin'ny 7 fotoana, ary dia misy ny fanasan'ny Tompo iombonantsika ao aorian'izany. Koa dia samy mivavaka isika mba afaka hankalaza ny fahaveloman'ny Tompo amin'ny androny, satria andron'ny Tompo ny alahady. Dia mba hankalaza izany isika indrindra ao anatin'izao Pasika izao, ka ho samy manampo am-panahy havana mba ho voninahitry ny Tompo ny fiainantsika. Dia amin'ny anaran'i Jesoa mahereza indrindra, samy ho tratry ny rahampitso. Andeha hiaraka hivavaka isika. Dia misaotra anao izay Tompo fa afaka namakivaky ny 7 andro vanim-potoanan'ny karimy. Misaotra anao koa ny nahafahana namakivaky ny herinandro masina. Ankehitriny dia indreto izahay araka ny soratra masina nivakiana teo. Mitondra ny tenanay koa izay mba hombona, ho fatsihana eo amin'ny hazo fijaliana, mba ho ianao ry Jesosy Kristy no hitantaratra eo amin'ny fiainanay rehetra, amin'ny fiteninay, amin'ny fihetsikay, amin'ny mombanay rehetra. Ianao no aneno amirapiratra. Dia mivavaka izay mba ho tanteraka koa ny fampipopovavahana rahampitso aladin'ny Pasika, ka sainay ionana aminao any am-piangonana, ary ionanay samy mpino ihany koa. Ampiomany am-po am-panahy izahay, indrindra ireo manana anjara rehetra, mba hahatonga amin'ny fotoana tokoa amirapiratany Jesoa velona, ilay Andriamanitra ivavahanay. Dia ireny saingan-tahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.